Vatsim-pitahiana ho anao anio, vatsim-pitahiana ho anao anio. Izay hitantsika ao amin'ny fitomanina fahatelo, andiny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Manao hoe ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalany-dritsa antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina, lehibe ny fahamarinanao. Jehovah no anjarako ho an'ny fanahiko, ka dia hanantena azy aho. Amen. Efa afaka isika. Jesosy, ary niteny ianao teo nanambara taminay fa ny famindraponao dia vaovao isa-maraina. Eny Jesosy, iza tokoa moa zahay zanak'olombelona no mahafantatra ny zavatra ataonay sy izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay, fa ankehitriny mametraka ny fiainanay eo am-pelatananao izay araka ny teninao teo. Vaovao isa-maraina izany famindraponao izany. Ianao mihitsy ny anjara ny fanahinay eo amin'ny fiainanay. Ankehitriny ary Jesosy dia midiry ianao, mandrosoa ianao Jesosy malalo, fa mendrika ho anao izany. Milanao ny fiainanay. Ty maraina vaovao misokatra ty indray dia aoka ianao ny tantana ny dianay eny amin'ny lalana rehetra alehanay, na amin'ny asa, na amin'ny fianarana, na amin'ny ninona izay ataon'ny tsirairay avy, na ny ao an-tokantrano, ao koa ireo marary. Fa ny rahanao Jesosy eo mbola hanavao, andrakotra anay. Misaotra Jesosy malalo, voninahitra ho anao irery ihany. Amen.